Miarabantsika rehetrarehetra indray. Alohan'ny fizarana dia ety amboloany aloha dia iteny hoe fizarana eto dia zava-baovao tsy fantatrao sy tsy nianaranao sy nampianarinanao mihitsy ka mety ho sarotra amin'ny sofinao foana no mieno ay meno ny fizarana izay ataoko eto ary ho sarotra amin'ny sainao ny hino azy koa manasa anareo manao mba hanao fikarohana manokana avy amin'ny alalanao ireriany mba hanamarianao ny fahamarinana na tsia izay zavatra zaraiko eto ary mba mampivoatra tsara ihany koa ny ara-panahinao ny fikarohana izay ataonao rehefa avy mijery izay zavatra zaraina eto ianao. Ny fiainana dia nofy ary mbola manofoana sika na dia efa mifoha aza. Hoy ireo Toltec, civilisation méso-américaine. Amin'izy ireo dia milalao horonan-tsarintsika irery ihany sika eto an-tany. Izay ilay antsoina amin'ny fiteny vahiny hoe notre film de vie. Rehefa mifoha ara-panahy ny olona iray dia tonga saina ka mamorona ny fiainana ho azy irery ihany izy. Mitady ireo zavatra nahatara sy nanimba ny fiainany teo aloha ireo izy ireo zavatra nanakana ny fivoarany ara-panahy, ara-batana, ara-materialy. Ireo olona rehetra na singa rehetra na zavaboary manodidina antsika dia mpilalao fotsiny ihany ary ianao no manome, ianao no tokony manome anjara toerana, anjara asa, anjara kilalao izay mendrika azy ireo lalaoviny ao amin'ny fiainanao saingy ianao no tompony tantara. Raha ny tokony ho izy dia izay no marina. Fiainanao io dia ianao no mamorona ny tantaram-piainanao saingy ny mifanohitra amin'izany no misy sy iaina ny olona 7,100 mponina eto an-tany. Ny 7,100 eto an-tany dia milalao ny horonan-tsary nomena azy ho lalaoviny ao anatin'ny atidohany. Ireo andian'olona mpamorona ireo programa negativa fanakalana ny fivoaranao no tompon'ny fiainanao. Mamerina sy miaina izany tantara izany ianao fa tsy misy zava-batanao. Fa lasa robotisé tanteraka ianao mamerina zavatra mitovy, mandroso kely dia miemotra, mandroso kely dia miverina miemotra indray. Mbola pian'ny Seth Lloyd, physicienne ao Massachusetts aza hoe ny univers dia ordinateur quantique goavana be iray. Ary ny fiainantsika eto an-tany dia réalité virtuelle. Aminy dia miaina ao anatin'ny karazana zava-misy feheziny saina izay tsy haitsika fantarina na azontsika soratana isika. Hoy ihany i Lloyd, physicienne ao Massachusetts. Manaprofo fa ao anatin'ny réalité virtuelle isika ary ny univers dia ordinateur quantique. Manaprofo izany dia nohony fisiany hafainganam-pandeha ambony indrindra sy aingana indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny hafainganany hazavana la vitesse de la lumière. Io fetra ny hafainganam-pandeha ny hazavana io dia mifanaraka amin'ny fetra ny hafainganam-pandeha ny processeur na ordinateur. Mitady zanahary na pahary izao tontolo izao isika olombelona. Miasa mafy mihitsy izay tsika hoe misy ny pahary izao tontolo izao. Tena hafahafa zany hoe eritreritra hoe isika sy izao rehetra manodidina antsika izao dia efa teo daholo. Eny, efa teo daholo ireo rehetra ireo. Ny tany sy ny lanitra efa teo daholo talohantsika. Fa misy ponina, vahoaka, zavaboahary, olombelona talohantsika, olona moderna amin'izao fotoana izao no nisy pahary. Isika rehetra eto an-tany dia samy manana ny fomba ny recyclena azy, nanamboarana azy na dia interconnecté daholo aza isika rehetra. Matetika moa izao miteny hoe ireo être surnaturel na extraterrestre, raha izay no mety aminao na koa ndao antsoina hoe pahary no mampiditra ny programa ao anatintsika, izany hoe namboatra antsika, mampiditra ny programa ao anatin'ny saintsika. Ao anatin'ny Baiboly misy ilay resaka hoe Tour de Babel. Avy amin'ny Tour de Babel io no nilazana hoe nahatonga ny firesantsika na nahatonga ny langage, samy manana ny langage ny tsirairay avy. Tsy marina izany fa ny manipulation génétique ho
amintsika olombelona moderna no nisy ary zany hoe ny olombelona na ireo olona surnaturel namboatra atsika no namboatra ny langage na piditra ny langage ny tsirairay avy nanasaraka roa ny atidohantsika zany hoe ny hémisphère gauche sy ny droite ny avia sy ny havanana misy ny gène FOXP2 na ny FOXP2 izay nampijirina tao anatiny ADN atsika io gène io no nahatonga atsika samy manana ny fiteniny zany hoe ity gène FOXP2 ity no gène ny langage tany aloha dia fiteny iray ihany no nampiasaina ny hémisphère ny tambatra iray fa tsy mizara roa tamin'ny fiafarany homme néandertal no namoronany ireo olona surnaturel olona moderne tao Afrika ta teoriana mbola misy izany fanamboarana olona izany zany manipulation génétique izany tao Arabie Saoudite miteny zao matetika hoe misy antony ny antodiantsika eto an-tany mianatra mivoatra manarina izay mivoatra ara-panay dia mivoatra atrany ary mitazona toerana toa ireo être surnaturel izy any aorianany rehefa vita tsara mihitsiny sy totosa tsara ary tratra tsara ny tanjona ara-panay izay nataony misy kosa ny tsy tonga lavitra zany hoe tsy tonga lavitra ary matetika miverimberina eto an-tany tsy misy fivoarana ka ireny karazan'olona ireny ilay tsy dia mivoatra amin'ny fiainana fa natao fanaovana expérience ihany izy ireny satria tsy mety mivoatra ny ara-panainy matetika sika rehefa misy zavatra manohiny antsika ka mivavaka dia miandrandra ambony sika mijery lanitra toa efa fantatsika izany hoe misy mijerana isika any ambony ihany ny an'ireo finoana hafa indray dia miondrika ambany toa fantany ihany koa hoe misy zavatra any ambanin'ny tany ihany mitsinjo azy eny ny ety tany eny ka tahaka ny any an-danitra samy misy ireo mpamorona antsika daholo na ety tany na ny any an-danitra amin'ny alalany ray zanaka ary ny fanahy masina dia ny ray izay resahana amin'io dia ny esprit ny aina zanaka dia ny vatana na ny corps ny fanahy masina izay resahina eo dia ny fanahy raha tsy misy ny aina dia tsy afaka mihetsika sy manao na inona eto an-tany ny fanahy sy ny vatana raha tsy misy ny fanahy dia tsy afaka manao na inona ihany koa ny aina na ny esprit sy ny vatana raha tsy misy kosa ny vatana izay mitondra sy mampiantrandro ny aina sy ny fanahy na ny âme sy ny esprit dia tsy afaka manao na inona ny fanahy sy ny aina ka mila misy équilibre sy mifanaraka ho zavatra iray ihany izy telo ireo ny setie biologique dia manemarina fa ny vatantsika dia toy ny antenne ifandraisantsika amin'ireo mpamorona antsika ary io vatantsika zany hoe raha ny tena marina dia ny racine eo amin'ny lohantsika zany hoe ny volo sy ny racine any ambanin'ny velatongotra atsika dia io no antenne ifandraisantsika amin'ilay mpahary namorona atsika tamin'ny namoronana ny olombelona voalohany teto an-tany zany hoe ny olombelona moderne ny teneniko eto dia vehivavy no namboarina voalohany ary tany Afrika no nisy azy zany hoe ao Kenya raha ny marimarina kokoa avy amin'io vehivavy io no nipohira ny rehetra eto an-tany na izany fotsy hoditra na izany mavo na mena hoditra na mainty hoditra dia vehivavy afrikanina iray no nipohira ny olombelona rehetra moderne tsara aloha zava fa ny planète terre no resaina eto misy planète betsaka any ambadika any izay misy être vivant daholo misy zavaboahary miaina any aminy fa ny eto amin'ny planète terre no resaina eto na dia nisy aza civilisation hafa teo alohantsika sophistiqué manantsaina intelligent mihoatra atsika dia ripaka izy ireny misy antony na ripaka azy ka efa fataon'ireo être surnaturel ireo no mandripaka ireo civilisation dia mampivoatra civilisation vaovao indray mety mba efa maro ihany kosa no maharaka sy mahafantatra ireo civilisation maro izay efa nifanesy teo ireo mampapetra-panontaniana hoe nahoana marina tokoa moa izy ireny no voafafatampoka fatatsika ireo izay ireo olona tsy mikarikaroka fa misy ny mutation génétique na rasy vahiny miray tamin'ny olombelona ary namorona karazana olona hybride
na karazana biby hybride. Omeko ohatra kely ianao amin'ireo biby hybride dia ny ligre, ny tigre, ny liona, ny cheval, na ny apondra, na ny ours. Nisy ihany koa ny olona hybride, re olona lava ranjanana be reny. Mbola nianatra izany sika malagasy tamin'le fianarana hoe rapeto, le hoe nanitsaka ny tany Madagasikara ka nahatonga n'ilay tany Madagasikara toy ny tongotra havia. Ilay rapeto resaina eo misy reny olona géant ireny de olona hybride. Namboarin'olombelona génétiquement modifié ireny olona ireny sy ireo biby hybride ireo. Mba hanaporofoana anao hoe misy ny génétique modifié dia afaka mikaroka ny mikasika ny QI ireo olona mitondra ny ra HR négatif ianao fa manana QI ambony taha nohony ambony izy ireo. De ireo olona manana ny loko koditra roa 5 tsy dia mahazaka masoandro izy ireny. Ireo dia karazan'olona nanaovana manipulation génétique, zany hoe novaina mihintsina ny gène-ny. Nampiakarina ny tahany faharanita-tsainy. 5 mikasika ny vatana dia nalaina ny alalavitra loatra ny mahaolona original izy ireny. Nesorina tanteraka ny mélanine ao aminy ka izany no mahatonga azy ireny tsy mahazaka masoandro. Ary anisany nanamboarana ireo sinoa sy européenne ny masoandro artificiel izay efa miainantsika amin'izao fotoana izao. Hoy i Max Planck, ny olombelona rehetra eto an-tany dia manana métabolisme sy génétique iray ihany. Zany hoe razam-be iray ihany no nipoirany. Miaina ao anatin'ny projection holographique isika eto an-tany. Fiainana izay zavatra na projection ataon'ireo olona andian'olona na être mitazana antsika na mitazana ny fiainantsika sy fivoarantsika any amin'ny toerana any ambony na any ambanin'ny tany any dia ireo milalao ny jeu holographique ireo izay iainantsika eto an-tany no mijery ny fivoarantsika sy mampilalao antsika. Raha mahita ny VR ianao na ny réalité virtuelle isika, izay manandrify eo amin'ny 99,99% ny fahamarinana ny réalité iainantsika eto ny hitanao ao anatin'izany machine casque VR zany, ilay casque virtuel, réalité virtuelle. Tokony mampametra-panontaniana anao hoe fomba manao no atafoahana karazana machine raitra be toy izany. Matoy ireny casque virtuel ireny misy dia nalaina tahaka tamin'ny machine efa existe. Averiko indray ny rehetrarehetra dia efa misy tany aloha tamy amin'ny passé fa modernisena fotsiny izy amin'ny temps présent mba ho ampiasaina ho rapitso. Ao anatin'ny casque virtuel isika no miaina ka zay mahatonga foana miteny hoe illusoire, illusion ny fiainana eto an-tany. Miaina ao anatin'ny réalité virtuelle isika. Ao anatin'izany réalité virtuelle izany dia ianao no milalao ao ka manana alalana ianao manova ny réalité ny fiainanao. Afaka hovainao izay tianao hovaina rehetra ao anatin'ny fiainanao. Raha ohatra ianao manao ny tsara dia miakatra ny vibrationnao ary lasa manao ny tsara daholo ireo mpilalao olona tsara rehetra manodidina anao dia izay ireo namanao, havanao, ireo olona manodidina anao rehetra ireo no resaina eto. Raha maniry zavatra iray ianao ohatra dia raha mandirika ianao dia matetika ianao hitanao mivezivezy eo alohanao na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny olona resain'ny olona aminao izay olona mifanojo aminao matetika ilay zavatra irinao iny ary aoriana kely ao izy dia tonga aingana aminao. Izay proof fa manana alalana feno zato isan-jato ianao mamorona sy manova ny programanao izay ao anatin'ny atotoanao. Manova ny script ny film ny fiainanao izay lalaovinao ianao manana lalana manova izay script izay. Raha teo no tanjon'ireo mpamorona anao mba hivoaranao 5 tandrembo fa misy ny matrice iainanao eto an-tany dia ny olombelona izay ambanin'ireo mpamorona anao ireo no nanamboatra azy io, nanamboatra io programa io tsy hivoaranao sy tsy hivoaranao ato anatin'ity matrice terrestre izay iainantsika ity. Samihafa ny matrice spirituelle na ny ara-panay sy ny matrice terrestre. Mety maro ny ametra-panontaniana hoe nahoana ireo mpamorona antsika ary tsy mihetsika mihitsy miaro antsika.
misy ny atao hoe libre arbitre. Efa nomena safidy malalaka ianao rehefa tonga eto an-tany dia anao ny safidy. Efa nomena safidy ianao mamorona sy manova ny programanao ao aminao, manova ny fiainanao ka raha tsy mandray sy mampiasa io safidy izay nomenanao io ianao dia tsy misy afaka ataon'ireo mpamorona anao ireo anampiananao. Fa ilay mpamorona anao mitazana anao fotsiny, tsy miditra tsehatra izy fa manara-maso anao. Nanome kosa izy mpiaro anao mba hiaro anao ety an-tany fa tsy navelany irery ihany ianao. Ilay mpiaro antsika ety an-tany le antsointsika hoe anjely. Manome fotoana anao indray manaraka. Veloma.